Manantitra ny arahaba omba ampiraritsoa atsika rehetra any atokantrano ary tonga soa eto amin'ny fandaharana mahomby izay vokarinay eto anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono. Ho amin'ny anio dia fandaharana roa no atolotray ho anareo. Ka ny voalohany dia ny fanapariana ny vary safiotra miaraka amin'ireo zezika fampiasa voafé izay mety ahazoana hatrany amin'ny 10 taona isaky ny hektara ka atongavana any amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Ary ihany koa paikadin'ny ministera pia ny amin'ny fampiroboroboana ny famokarana arabary. Ao anatin'ny fanadihadiana faharoa kosa no anarahantsika ny fitokanana ny ratsamangaika ny ivitoerana fanaraha-mason'ny Jono tany amin'ny faritry Diana iny izay notanterahan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana Aronjono sy ny tetikasa Soaiofish izay tafiditra ao anatin'ny paikadin'ny fitondram-panjakana ny mba hitantanana maharitra olovainjafy ny arenandranomasina Madagasikara. Tsy ampiandrilanareo ary izay fa andao tonga dia ho arahantsika avy hatrany ireo fanadihadiana roa ireo. Velirano ifarambonan'ny filoham-pirenena malagasy mba amin'ireo hery-velona sy mpisehatra rehetra ny fampiroboroboana ny famokarana. Izay no ahatongavana ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny malagasy rehetra ka atao amin'ny fanapahariana ny vary safiotra miaraka amin'ny fampiasana zezika voafé. Azonao atao tsara ny mampitombo ny vary safiotra amin'ny tanimbarinao. Tena fahombiazana io satria nahitana vokatra efa amampolo taona ny maro teto Madagasikara. Azahoantsika vokatra betsaka tokoa raha arahana tsara ny teknika, ny torohay sy ny fampiasana zezika voafé na mineraly na zezipahatra fa voafé ihany koa ny rano. Azo vary safiotra hatrany amin'ny 10 taona mahery isaky ny hektara sika raha arahana tsakany sy andavany ireo teknika mpambolena. Azo iverenana ambolena indroa na intelo isa-taona ny vary safiotra sady azo atao voly avitra. Dia ity ihany koa mahasedra aretim-bary mahazatra antsika ireny vary safiotra ireny. Efa vonona ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny Jono miaraka amin'ireo mpiara-mambona antoka aminy anafaingana sy anamora ny fahazahoantsika masom-boly voafantana vary safiotra avo lenta. Efa vokarina eto amintsika izany masom-boly safiotra izany azo ampiasaina tsara arakaraka ny karazan-tany na ho ihany koa tsika hoe ny volon-tany. Eo hatrany ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny Jono anampy amin'ny fahazahoana zezika mineraly na zezipahatra sy izay fitaovam-pamokarana. Mety milina entina mijinja vary mba hisorohana ny fahaverezan'ny vokatra aorianan'ny fitinjana izany. Efa misy tantsaha namanao ankehitriny nahita tombontsoa tamin'ny fambolena ity vary safiotra ity. Rehefa natao ny fiofanana izay natrehanay moa izany natonga anay namboly an'io vary io dia nanao fampiarana izahay dia hita hoe tsara sady niotra lavitra noho ny vokatra azo isa-taona ny vokatra azo nerana tamin'ny ministeran'ny fambolena. Le vary fambolinay tety izany vary tsotra dia kely ny vokatra fa rehefa nanao an'ilay vary safiotra izay dia niakatra vo efatreno mihitsy ny vokatra. Na azo 14 taona par hektara. Taloha 700 kilao ara no azo. Manatombo be le mampiasa teknika sy miaraka amin'ilay vary safiotra. Tratrantsika ilay fahavitantena ara-tsakafo raha ohatra ka tsika rehetra miara-mentana hoe manao an'ilay fambolena. Tsy mamono antoka anao fa azahoana tombony betsaka ny famokarana ny vary safiotra. Matsiaro fanandray vokatra lehibe satria nahazo tombony lehibe akoatra ny fanao isa-taona. Vokatra avy sasaka avy telo eny ny vilala tany namboleko zao tamin'ity dia 10 ara 10 ara. Io zany dia nazahoana vary 700 kilao. Isa-taona nefa n'io raha mifamboliko ny amin'ny voly vary tsotra dia ny 700 kilao ihany raha betsaka. Dia manentana ny mpamboly tatsaha ka zakivo na misalasala ary tatsaha namana fa zava-dehibe ny manao voly vary safiotra tena azahoana vokatra be dehibe. Ny fehivana, ny fanafody, ny rano satria niketsa ny voly vary safiotra raha ivolana izy dia fa ngeda be, lehibe izy zany, manana raviny eninany izy na fito dia fa matanjaka tsara mahasedra ny ahatra ety amintsika ambanivohitra ety. Fa amin'izao kosa zao dia tena misy ambom-bava hoe reto atao ambom-bava. Fandrina amin'ireo ambom-bava ireo aloha dia entina hanampiana ny lafim-piainana izany ohatra hoe anao fiompiana kely anosehana azy zany manao fiompiana kely dia ireo indray zany mampitombotomboana aloha. Rehefa nitoto izay dia natsapa hoe misy ranto mahabe ilay vary
mo hoan'izy a matsiro izy zany tsy tahaka ny vary rehetra dia ny tsapako zany hoe ny hena ny fatrambarinay a raha taloha zay mpamatra vary efatra kapoaka io na telo sy tapany dia amin'izao fotoana zay manao vary maina soma tsara zay 5 mianaka telo kapoaka tsy laninay raha fa dia tena mihinana voko tsara zay maso mijery ireo vokatra azony tatsaha nampiatra ny volovary safitra ny andro ireo tatsaha manodidina ka rafitra ihany koa mba anao amin'ny fotoam-pambolena manaraka. Zaho a nahita ny famboleny Madame Anta an'le volovary safitra dia tena resy lahatra sy tapa-kevitra fa amboly an'le vary safitra satria vary karazany hafa foana no volena hatramin'izay fa raha ampitahaina zany ny vokatray a tena tsy mitovy fa mifanalavitra be mihitsy. Rehefa nahita an'le vary safiotra dia resy lahatra fa tena mitombo avo zato eny raha zay ny lazana azy dia tapa-kevitra ny tena satria hatramin'izay nandany vola nandany hery fa eo ihany ny vokatra. Vary safitra amokarana 10 taonina farafahakeliny amina velara-tany 1 hektara no anisany anjara birikintsika tantsaha sy tontolo fandrarana ambanivohitra. Tontolo efa miavao sy maharitra no hiatrehana amin'ny velorano fahavitantena ara-tsakafo. Nosy be, nosy malaza eo amin'ny sehatry ny fizahantany nefa manana ny mampiavaka azy ihany koa eo amin'ny tontolon'ny arena an-dranomasina. Tafiditra ao anatin'ny paikadin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono sy ny tetikasa sy ofisy andian'ny faharoa ny fitantanana maharitra sy lovain-jafy ny arena an-dranomasina. Ho fanatanterahana izany dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny 12 jona 2024 teo teto Nosy be ny ratsamangaiky ny ivitoerana fanaramaso ny jono ho an'ny faritra Diana. Teo ihany koa ny fanolorana ireo mpanaramaso ny jono inspecteur des pêches hiasa eto antoerana. Nisy ihany koa ny fanolorana ny vedety aingam-pandeha Antendromaso ary ny sambo Atsantsa vaona sy mpanamboarana tatsy amin'ny Nosy Morisy. Zava-dehibe tokoa ty fametrahana CSP eto Nosy be ity. Voalohany dia ny vinan'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana dia ny mba hametrahana ny fiarovana maharitra ny arena voajanahary dia anatin'izay ny arena an-dranomasina zany hoe arovana sy tantanana amin'ny fomba mendrika sy manara-dalàna mba ho arena lovain-jafy ny arena voajanahary misy eto amintsika. Ao anatin'izay dia agnisan'ny fiandrianan'ny firenena ny firenena manana arena voaharo amin'ny tsy ara-dalàna. Dikan'izay zany ny CSP raha ny asany dia agnisan'ny mampanara-dalàna ny asa fitsandrana amin'ny sehampiarina jono zay eto Madagasikara. Ty zavatra natao androany ty dia agnisan'ny mamaly an'izay vina napetraka amin'ny fitondram-panjakana zay. Safidiana manokana no eto Nosy be nametrahana an'izy amin'ity androandroany ty satria raha ty faritra avatra ndefa Madagasikara ity dia agnisan'ny ivony zany sehatry ny jono zany eto Nosy be. Zany hoe eo ampovoan'ny district Anankiefatra zay voakasika an'ity faritra avatra ndefa Madagasikara ty dia ny faritra ny Antsirana, district ny Antsirana faharoa, district ny Ambilobe, district ny Ambanja ary district ny Nosy be. Dia fanampin'izay koa agnisan'ny faritra zay manan-karena indrindra raha ny resaka arena an-dranomasina neto Madagasikara no resana. Ka tato ato dia nahitana nirongatra ny tsy fanaran-dalàna teto amin'ity faritra ty zay nisy ny fitarainan'ireo mpanjono, fitarainan'ireo mpisehatra amin'ny ara-dalàna zay nitarena fa nisy zay dia nisy firongatana zay tsy fanaran-dalàna zay dia agnisan'ny mamaly an'izay ny hetsika natao androany. Ny tetikasa sy ofisy andian'ny faharoa vatsin'ny banky raisam-pirenena vola no nanao ny fampitaovana ireo sambo mpanaramaso ny mpanjono aty amin'ny fahadranomasin'ny Madagasikara. Ny tetikasa SOEFUS 2 araka ny fantatsika dia eo ambany fiahin'ny ministera miandraikitra ny fambolena, fiompiana ary jono. Ao anatin'izany dia ny paikadin'ny ministera dia fitantanana maharitra ny resource halietika. Ny carénage ny sambo zany izy io dia natao tany amin'ny Maurice Saint-Louis satria ty sambo ty raha malala fa tany mihitsy nanamboarana anazy, tany mihitsy zany ty namboarana ary dia nomenantsika Madagasikara. Efa tena simba tanteraka ty sambo ty no verena nanamboarana zany. Nanao niraka fanaramaso avy hatrany ireo sambo mpanjono
tao amin'ny elidranonambaro sy tsy mipaika ireo sambo vaovao ireo. Androany zao a dia voabaiko izahay ho aty amin'ny Bedambaro satria hita tao amin'ny VMS zany a misy sambo anankiroa mpanjono sambo malagasy anankiroa nanjono taty amin'ny Bedambaro dia ny Cap Saint-André sy Masora. Ny atao zany a dia nanome consigne moa ny aty abord hoe mijery ny taratasy administratif aloha rehefa tonga eny abord dia jerena nilay licence-ny a, jerena ny permis de navigation a, jerena ny liste d'équipage. Avy eo a dia midina koa misava n'ilay harato manara-dalàna ve ilay harato ampiasan'ilay sambo sa tsia. Tsy vitany hoe mijery an'ilay maso-karato ihany fa mijery mandrefy koa n'ilay corde de dos. Vita zay a fijerenany fitaovana ampiasaina zay a dia mijery koa ny vokatra. Ahoana ny vokatra ao a sao dia misy a tsy ao anatin'ilay lisansy. Amin'ny ankapobeny zany zavatra hita teo nandroany amin'ny regny diana tao nandroany zay a dia azo lazaina fa manara-dalàna ny sambo mpanjono eto Madagasikara. Zay zany vokatra hita hoe manara-dalàna zareo a, haratondreo ara-dalàna, ny corde de dos ara-dalàna, ny permis de navigation ndreo à jour, ny équipage ao anatin'ny liste d'équipage rehetrarehetra sady na izany na tsy izany koa manana fepetra ry zareo ao amin'ny sambo. Ny hitanay fa amin'ilay miady amin'ilay Covid-19 dia misy fitandremana ara-dalàna sy fepetra raisina na niakatra eny abord ary ny inspecteur tsy maintsy nanaraka ny fepetrany sy ny consigne ameny commandant bord. Aharitra hatramin'ny taona 2024 ny tetikasa sy ofisy andiany faharoa ity. Izay indray ary ny fandaharantsika tamin'ity volana aogositra ity. Manome fotoana nama ho amin'ny iray volana toy izao indray. Veloma tompoko.